Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny fitohizam-panompoana. Ny fitohizam-panompoana. Zany no misongadina amin'ny mofinainantsika anio. Bokin'ny Samoela voalohany, toko faharoa, andininy fahafito amby roapolo, hatramin'ny fahaenina amby telopolo farany. Ny fitohizam-panompoana, teny entina ilazana ny fitohizam-pisoronana teo amin'ny Israely fahizay. Raha marina kokoa dia ny fisoronan'i Ary tao amin'ny tempoly no ambara eto. Voalaza fa i Ary dia nandova ny fisoronana tamin'ny ny filazany azy eto hoe tany amin'ny ankohonan-drainao na hoe tany amin'ny razany, tamin'ny alalan'ny Arona izay nanomboka ny asa fisoronana niaraka tamin'ny Mosesy tao amin'ny lapany Farao fahizay tany Egypte. Dia nitohy sy nanaranaka izany fisoronany i Arona zany, ka dia indro tonga taty amin'ny elo mpisorona na dia efa tany amin'ny tany Kanana aza. Indrisy anefa ny zavatra mampalahelo izay hitantsika fa toa vototra teo ampelantanan'ny elo mpisorona izany fitohizam-panompoana zany. Izany fisoronana izany noho ny afitsoko reto zanany izay nandroba ny fisoronana, nandoto ny fisoronana, nanimbazimba ny fanatitry ny olona. Amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo no ahitantsika izany. Ary hitantsika fa raha tany saina eo amin'ny andininy fahatelopolo hatramin'ny fahaefatra amby telopolo dia mazava fa ny farana teo amin'ny Ary ny fisoronan'ny taranany. Tsy misy mpandimby afaka hanao ny fisoronana intsony avy amin'ny taranak'i Ary, fa ireto zanany mirala dia i Ofiny sy Fineasa dia ho faty indray andro miaraka, ka tsisy andimby ny fisoronana. Vokatry ny ratsy sy ny faratsiana izay fanimbazimbana ny masina dia mitsahatra ny fisoronany Ary mpisorona. Etsakilan'izay kosa nefa dia mitohy hatrany ny fanompoana na ny fisoronana, ka Andriamanitra mihitsy no andray an-tanana ny fitohizan'izany. Izy Andriamanitra no anao ny asa fisoronana. Izy Andriamanitra no hitrantsehatra. Hoy ny voalaza amin'ny andininy fahadimy amby telopolo hoe izaho anangana mpisorona mahatoky ho ahy, izay anao araka ny ato am-poko sy ato an-tsaiko. Fandraisana andraikitr'Andriamanitra izay efa hitantsika tany amin'ny andron'ny Ezekela mpaminany zany. Ezekela izay nilaza fahizay fa ireo mpiandry mamahatena dia holozana anjo azy, fa ambarany kosa fa izy no hiandry ny ondriny. Ezekela toko fahaefatra amby telopolo no ahitantsika an'izany. Ity fidiran'Andriamanitra nitsehatra ity dia mampahatsiaro antsika sy maneho amintsika ny fanavozana fanoloran-tenan'Andriamanitra ka nanomezany ny zanany lahy tokana anao ny asa fisoronana tety ambony tany, ka ny asa fisoronan'ny zanany no mitondra famelan-keloka sy fanadiovana ho amin'izao tontolo izao. Tsy maintsy mitohy azy arak'izany ny fisoronana, ary tsy ho tapaka ny asa fanompoana
fa no tanterahan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ravako malala ao amin'ny tompo, mitodika amintsika zany tenin'Andriamanitra izany, inona no atao hitohizan'ny asa fanompony, inona no atao hitohizan'ny fisoronana amin'izao androntsika ankehitriny izao. Ny voalohany dia manasa anao mba hiazona mafy ny fanomponao. Tany mafy ny fanomponao fa aza manaiky voaviraviran'ilay ratsy, aza manaiky ho alay-panaka ampiditra fahalotona eo amin'ny fanomponao. Na iovaova aza izao tontolo izao, ianao aza miova. Na hiala avokoa aza izao tontolo izao, ianao aza miala. Tany rovo tahaka ny anak'Andriamasony hasarobidin'ny fanompony, ka na inona toe-javatra mandalo ny hasarotry ny fiainana, ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny olana samihafa, ny ditran'ankizy, ny olana eo amin'ny ankohonana, ny tsy fisim-bola sy ny olanam-pianakaviana samihafa, tsy misy tokony hanomevana anao. Anaovanao atsirambina ny fanomponao zany, fa mijoro ho mpanompo mahatoky hatrany hatrany. Fa ny anankiray ihany koa, mibanjina an' Jesosy Kristy ilay nanolotra ny tenany, ho mpisorona vaovao ao amin'ny fanekena vaovao isika, dia tsy maintsy mandiny tena ka hanavao ny fanompontsika sy ny fanoloran-tenantsika amin'izay efa nekentsika teo anatrehan'Andriamanitra. Fandinika sy feritreritra amin'izao andro ankehitriny izao, mbola voazona trano ve ny rythme na ny dynamisme izay nisy anao tamin'ny fanomponao tany am-boalohany? Mbola manatanteraka amin'njoto sy amikitsim-po ny fanomponao hatrany ve ianao? Avozy ny fanoloran-tenantsika eo anatrehan'ny tompo, avozy ny fanompontsika eo anatrehan'ny tompo. Fotoana indray izao ahafahantsika miverina, manao amin'njoto sy manatanteraka amin'ny fifaliana ny fanompona zay efa noraisitsika teo anatrehan'Andriamanitra. Koa na inona ndraikitra raisinao, na inona fanomponao, tohizo aza velo, tanterao mandra-pahatonga ny tompo eny amin'ny raolanitra. Aza velanao ho levona eo anatrehan'Andriamanitra ny fiantsona sy ny fifidianany anao, izay efa nanendry anao ho mpanompo mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'izao vanim-potoanany karemy izao, dia fotoana andinianao ny fanomponao, iverenanao mijery indray ny andraikitra raisinao, ahafahanao mandiny tena, fa fotoana mety indrindra zao hieritrretana, indrindra iverenana amin'ny fanompona tena izy, lavitry ny fikaramananady, ary ihany koa manatanteraka niraky ny tompo marina, ahatonga anao mpanompo matoky amin'ny kely ho tendrena napaka ny be. Deo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry avaka. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay, misaotra sy mideranao zahay ny amin'ny fanompona masina zay tanterahany zanakao teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ndreto zahay maneho ny fahavononanay anaraka izany koa ankehitriny. Anompo anao zay tompo, fa efa nantsonao, efa nofidinao ary dia vonona anolotenao anao. Zany indrindra no hitondranay ambavaka manokana amin'ity andro anio ity ireo mpanompo masina zay voantso teo anatrehanao, reo mpitandrina, reo mpiandry, reo dekona, reo manana anjara fanompona samihafa ao amin'ny fiangonana, zay efa nantsonao tompo hahazona mandrakariva ny fanekenao, ka hatoky amin'ny kely ho tendrena napaka ny be.
Mampahereza tompo azy reny tsiraray avy mba azahoany manatanteraka amin'njoto ny fanompona zay nomenao azy. Fa entina ambavaka amin'ny ity ny fiainam-piveloman'ny tsiraray avy, ny fiainam-piariana, ny fiatrehana ny fiakatry ny vidim-piainana ankehitriny, omeo hery, omeo tanjatsaina, fa omeo ny fahafahana ao aminao mba ahafahany miaina am-piadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Amen.